na programme prospéré dia fandaranasa anankiray natao hanohana andreo olona eny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny fanohanana an'ireny orinasa madinika sy tena madinika ireny. Ho an'ny prospéré Analamanga manokana dia misy ireo zotra-piariana ataontsika hoe lahara-pahamehana ao anatin'izany ny volo légumes sy ny fanodinana azy, ny rary, rofia sy ny fibra végétale hafa. Dia ny fahatelo ny couture et broderie hozy tsika izany hoe ny zaitra sy petakofehy. Dia ny fahaefatra manarakarak'izay ny landy sy ny fanodinana azy ary farany ny tantely. Mariako nefa fa tsy ireo ihany akory ny asan'ny prospéré Analamanga fa misy ireo zotra-piariana hafa toy ny hoe fitaterana eny ambanivohitra ohatra na reny asa sy orinasa madinika atao eny ambanivohitra ireny. Ao anatin'izay fanohanana an'ireo orinasa madinika ireo izay no hitadiavana ihany koa lalam-barotra ho azy ireo. Izany hoe tsy prospéré mivantana akory no mitady lalam-barotra fa miara-miasa izay amin'ireo mpandraharaha, miara-miasa amin'ny chambre de commerce et de l'industrie eto Antananarivo. Ilay mpandraharaha izany no fanantona taminay dia nitady olona izy, izany hoe mpanao asa tanana afaka hanao an'ilay satroka. Tsy ho vitana orinasa anankiray ilay izy fa tsy maintsy ampifandraisana maromaro izany zareo. Araka izany dia maire Micro-Entreprise Rural nampanao asa tanana miisa 3 no nahazo ity commande na satroka ity. Joël Arabevaza, mpitantana ny kalangita création eto ampilanonana Ambalavao no mpandrindra ny asa. Amin'ny 3 Juin zany no nanomboka ny fanontaniana fandefasana hoe mahavita satroka firy zay ina daholo ny karazana satroka misy ato amin'ny atelier anay. Tena hoe nahazo akorana commande zay dia nanomboka teo zany zay ny tena hoe nanomboka ny asa amin'izay. Tena client raha mbola tsy tapa-kevitra foana zany ao anatin'ilay commandeny dia lasa manao échantillon foana zay, manao prototypage foana zany ny ataonay ato dia le 15 jours anaovana an'ilay commande iny lasa une semaine sisa vao tena confirmer les commandes zany. Dia le resaboly io zany ny tena tsara aloha zany zao dia hoe miara-miasa amin'ireny mpamatsy vola madinika reny. Raha ohatra ny orinasanay madinika zany zao tena tsy manam-bola mihitsy eto nanomboana, indrindra hoe commande ngeza be ohatran'izao antsika izao zany. Raha hialina isa amina satroka zany, satroka anankiray raha vidinao ohatry moa zany 4,4 ny satroka anankiray amin'ny raha hialina isa vola be mihitsy zany dia tsy araka mpanao asa tanana ilay izy. Nidina tany Mananjary Joël naka ny ampahana satroka, ny ambiny kosa nalaina tamin'ny haja izay nafarana avy any Maroantsetra. Fa vita presse eto Isotreto ny satroka dia samy mitondra ny satroka mody entina asiana ruban miloko maitso fotsy-mena ireo mpanao asa tanana. Ny any Mendy zao dia any ampita-tafika no hitondrana ny entana. Satria efa tongotra loatra ny fotoana anaterina ny entana dia nikaroka vahaolana Mendy nividy fitaovana mihitsy mba ho fanomezana fahafampony mpanjifa. Anafaingana ny asa dia nividy ciseau électrique izay zany dia tao anatin'ny adiny 4 izy zany matafatapaka fe-tsatroka eo amin'ny 620. Indray andro zany dia voatapaka ny fe ny satroka. Dia mba hampalaky azy koa efa manana mpanjaitra ihany satria mpanao saribakoly dia mpanjaitra kandona saribakoly ihany no manjaitra le fe satroka. Dia mbola naka renfort koa satria akaiky dia akaiky satria efa asan'ny fanekena izy ity dia tsy maintsy ny ezahana ho tanterahana. Mandeha herinaratra avokoa ny fitaovana mienjy eto, na ny machine fanjairana izay marina fa ny iray industriel ary ny machine iray kosa mandeha courant tsotra. Ankoatr'ireo olona miasa ato trano moa dia manakarama olona avy any ivelany menjy, misy mitondra asa mody ny mpiasana raha tsorina. Ny any Joël indray dia mivondrona eto amin'ny atelier avokoa ny mpiasa. Vehivavy daholo no miasa eto, afa-tsy rija izay manampy amin'ny fandidinana ny lamba. Satroka misy fehiny lamba miloko fotsy maitso mena moa no amboarina eto. Dingana voalohany atao araka izany fividianana lamba, avy eo miroso amin'ny fanapahana ny lamba. Very amin'ilay découpage le lamba dia tonga eto aminay dia ohatr'izao zany ny fisehony dia atambatra izy manome lamba mitambatra mahitsy ohatr'izao. Vehivavy telo mianaka izy no manjaitra masinina eto amin'ny kalangita création ka ny masinina iray eto amin'ny rahary sosa ondra dia voizina amin'ny tongotra. Ny any olo kosa masinina fanjairana amin'ny tanana ary Madame Joël dia mampiasa masinina mandeha amin'ny herinaratra.
koa satria nefa tsy misy courant aty ambanivohitra dia tsy maintsy nanita-tsaina izy ireo ary nampiasa groupe électrogène. Andriambavolanitra roa ihany koa no mipasika mifanohitra tanteraka amin'izay tranga izay ny eto amin'ny atelier reto sabotsina mehana. Mandeha amin'ny herinaratra avokoa ny fitaovana toy ny fera fipasohana, ny fanaovana découpage. Lehilahy efatra be izao no mpandidiny lamba ka ny roa didy tanana ary ny roa kosa mampiasa ciseau électrique any ivelan'ny atelier, izany hoe any Antananarivo renivohitra. Lehilahy avokoa ny mpanjaitra eto ary machine pédale no ampiasaina. Aingana kokoa ny asa araka izany. Ito zany zao io fanambarana an'ilay couleur io dia katsy amin'ilay manao pasoka. Efatra izy zany mipasoka ao ihany koa. Miasa andro manalina ary madame Miantanivady sy ireo mpiasany eto amin'ny atelier reto sabotsina mehana. Tsy mitsahatra mifandray amin'ny finday isan'andro ireo mpanao asa tanana ireo anefa ary nisy ny fifampizarana traikefa teo amin'izy ireo. Mahafinaritra ny fiarahana satria mifampandray tsy tapaka. Mifampilaza vaovao hoe izao ny fomba anaovana azy. Mifampitelefônina hoe io le fotsifotsy ataovy 3,5 dia mahafinaritra moa zany le fiarah-miasa fa samy nanaraka an'izay rehefa izay daholo tsirairay. Dia ny famolahana le ankizy miara-miasa amin'ny tena koatra ny anay ety ambanivohitra zany ireo ankizy ireo sady mianatra asa eto aminay no mandray karama dia mbola ao anatin'izay fazy izay koa zany zay satria tsy mbola tonga dia maharaka an'ilay kalitao le tena ilaina le mpanao asa tany, le mpanao asa tany ety ambanivohitra zany dia mila formation izay efa ataon'ny prospéré koa moa izay asa zay zany amin'izao fotoana izao. Tasika izay resaka kalitao izay dia domona no mpanara-maso ny kalitaon'ny asa. Mitety ireo mpanao asa tanana izy isan'andro manoro hevitra ary manitsinitsy mety mba hanomezana fahafapon'ny mpanjifa. Ny asa tanana malagasy dia matetika eo amin'ny finition tena hijerevan'ny olona ny atsarana. Nisy zao tsy nety dia narenina ahafahana mamea fahafapo an'ilay mpividy zany. Ankoatra ny domona dia efa manan'ireo antsoina hoe conseiller d'entreprise na CEO ny prospéré manohana sy manoro hevitra ireo maire ka tsy diso anjara tamin'izany ireto mpanao asa tanana ireto. Tamin'ny fiarah-miasa tamin'ity sapoka ity moa zany prospéré nitady amin'ny zareo natanteraka an'ilay asa dia ny olana voalohany indrindra dia teo amin'ny resaka vola hoentina hividianana ny akora zany nanampy ny prospéré teo amin'ny hoe fanamorana an'izay dia rehefa natao ny dossier rehetra dia tsy tafavoaka ihany ilay izy satria tara loatra mbola ny andry 3 jours zay vao afaka nanome vola ny microfinance nefa raha ny tafavoaka ihany ilay avance dia somary nahena kely ilay isan'ilay satroka dia zay vao nanao ny asa iry zareo. Rehefa vita avokoa ary ny asa dia roso ny dia ho anay tany mena toerana anaterana ny entana. Misy ankora mpiasa na azo asa vokatry eo amin'ny roapolo eo izy ireo. Tsy nisy ireo mpiasa tselika nalaina hanampy andry zareo, izany hoe misy eo amin'ny 10 eo zany ireo mpiasa tselika ireo. Azontsika atao ambanjavatra ihany koa nefa ny fiarah-miasa tamin'ireo micro-entreprise rural avy any amin'ny faritra Haute-Matsiatra iny. Ny antony maro samihafa nefa indrindra ny akora ampiasaina zany anaovana an'ity satroka ity dia voatery zareo avy eto Analamanga ihany aloha nanao azy tamin'izao dingana voalohany izao. Raha fehezina dia nahafapo ny fiarah-miasa nefa dia mbola betsaka ny zavatra azo tsaraina. Anisan'izany fiarah-miasa na eo amin'ny zareo sa micro-entreprise rural na micro-entreprise rural sy ny mpandraharaha izay miara-miasa amin'ny programme prospéré. Navitrika ery ireo micro-entreprise rural fa ny asa vita ny tampoka sasarana ho azo.